Mbola eto amin'ny resaka lalam-panorenana ty ihany tsika. Zavatra nampiavaka an'ity lalam-panorenana ty de tsy olombelo mihitsy no nandrafitra azy. Ny mahazatra atsika moa zany de rafitsy nataon'olombelo, rafitsy tandrefana, rafitsy républicaine laïque démocratique, mitsipaky le pahara. Fa ity rafitsy anankiray ity indray zany, rafitsy n'ity fanjakam-pisorona ty indray, de rafitsy avy ao amin'ny baiboly zay napetraky Jesosy Kristy hifehezana ny fiainam-pirenena malagasy. Zay zany tena mampiavaka ty lalam-panorenana ty. Ary ty lalam-panorenana ty de omenan'ny olona rehetra na iza na iza. Fa ny lalam-panorenana anareo nareo lohandohany ihany no manana ny lalam-panorenana, fa ny vahoaka tsotra tsy manana lalam-panorenana. Nareo mpiasa tany mboly mpiarak'andrahomby regny tsy raha manana lalam-panorenana nareo. Fa ity zany zaraina hatrany amin'ny mpiarak'andrahomby manana an'ity lalam-panorenana ity avokoa zareo, mba hahafantarany zareo ny fitondrana an'ity fanjakan'Andriamanitra zay hoe tiany marika tantandrazy eto Madagasikara ity. Zay mba hahalalany zareo hoe ay tena fitondrana avy any an-danitra zany ity manapaka eto tany ity, de ny fanjakan'i Jesosy any an-danitra any no manapaka eto tany. De tanteraky le teny Jesosy ny ety an-tany tahaka ny amin'andro. Ary ny lalàna rehetrarehetra ato de mikasika ny hoe fakasitrahana ny sitrapon'Andriamanitra, ary didy sy fitsipika ny fenifenan'olona mba hakato ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra, mba tsy hanaovan'ny olona ny sitrapony amin'ny zavatra ratsy ka hamotika sy hanimba ny tany, indrindra fa ny fiarahamonina sy ny fiarahabelona. De ity programme ity zany de tena hoe mahavoafehy tanteraka ny fiainantsika olombelona hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ty lalam-panorenana ity ihany no efa voahomanao, fa efa misy koa ny code pénal, satria io lalàna code pénal napetraka anareo io any amin'ny tribunaly tsaranareo olona amin'izao fotoana zao io, de rafitsy ny frantsay, rafitsy ny vahiny, lalàna namboaran'ny olombelona hamandrihana vorona mba hampigadrana zay mijaly sy zay mahatra sy zay kely na olo madinika. Fa tsy natao anareo olobe io lalàna namboarinareo io, fa natao ho an'ireo madiniky tsy manana. Zay no gadrainareo amin'ny lalàna io. Ary tadidio fa io code pénal namboarinareo olombelo io de nataonareo tamin'ny teny frantsay, amin'ny teny vahiny, mba am'izay voafitaka zay tsy nianatra de lasa manaonao foana izy de mandika lalàna, de am'izay migadragadra fahatany. Fa ty code pénal zay avy any an-danitra nampitondrasana ny marika tantandrazy ity dia midika amin'ny fiteny malagasy ofisialy, de azon'olona rehetra vakina sady iainana ary zarazarana isambatan'olona. Fa io code pénal nareo io tsy raha ananan'olona rehetra. Ny mpiarak'andrahomby sy ny mpamboly anana tsy raha manana ny lalàna nareo io, ary tsy mahay mamaky an'io, de moramora aminareo ny mampigadra azy satria nareo mpamandrika vorona. Ity lalàna zay nampitondrasana avy any an-danitra ity de teny gasy, de omenan'ny olona ohatra ny baiboly de vakina sanandro ampianarana sanandro, ampiangonana sy ny karazany, mba hahaizan'ny olona mifehy ny tenany hanao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy handika ny lalàna zay fitsipika napetraka Andriamanitra. Izay no manapirofo ry vahoaka malagasy fa tena fanjakana hafa ity fanjakana hoentiko ity, fanjakana avy any an-danitra, fanjakan'i Jesosy Kristy. Maro moa no milaza fa nanino anao lasa nanao politika, nanino anao lasa mpanao politika indray ianao, anao olo-mpitory filazantsara lehibe nalaza teto Madagasikara de lasa nivadika indray anao nanao politika. Tiako ny milaza aminao tsy nanao politika ary tsy fanjakana politika no ataotsika eto, fa fanjakan'i Jesosy Kristy avy any an-danitra. Resaka fanjakam-pisorona ny araka le fanlazaiko taminareo hoe zaho ne mitory fanjakam-pisorona, fanjakan'i Jesosy, fa tsy resaka politika mihitsy. Marina fa
hirotsaka kandida amin'ny filoham-pirenena malagasy ary kandida hilatsaka filoham-pirenena. Fa ny fanjakana zay hoentiko eto Madagasikara dia fanjakan'Andriamanitra fa tsy fanjakana politika. Izay no mahatonga zaho milaza aminareo fa rehefa mijoro eto ny fanjakana zay hoentiko, fanjakan'i Jesosy, dia milamina ny fiainantsika. Ary izay mahatonga zaho milaza aminareo fa ho gratuit ny fiainana ny zavatra rehetra maimaim-poana, na ny jirama, na ny essence, na ny pétrole, na ny gazoaly, na ny trano, tsisy facture intsony rehefa mijoro ny fanjakam-pisorona zay fanjakana hoentiko eto Madagasikara. Maimaim-poana ny sakafo, zaho ny miantoky ny vary sy ny laoka, hôpitaly maimaim-poana, école maimaim-poana, fiainana maimaim-poana, fizarana tôbily maimaim-poana, fizarana moto maimaim-poana, tsisy zavatra vidina zany intsony. Izay no mahatonga zao fanjakana hafa ty fanjakana hoentiko ty, fanjakan'i Jesosy, fanjakan'Andriamanitra. Ka tiako ny hanentana anao androany hoe andao hifidy hanimarika tatandraza ho filoham-pirenena malagasy. Fa vahaolana ho an'i Madagasikara zay zavakiray. Raha tena mpanompon'Andriamanitra ianao, raha tena kristiana ianao, tsy tokony hanohitra an'izay programan'i Jesosy. Dia misaotra anao nanaraka ny fandaharana ina, dia mbola hiditra amin'ny lalindalina hatransika. Misaotra tokoa.